ny amin'ny endriky le hoe tena voaja ve le fisaraha-pahefana na le séparation de pouvoir zany eto Madagasikara satria raha ny zavatra nitranga omaly zany araka nambara teo hoe ny filakevitry ministra dia sahaza sy tandrifina andraikitra manontolo ny rafitra mpanantanteraka na ny exécutif de gaga zany ianao hoe misy solomavambahoaka misy sénateur tafiditra ao anatin'ilay efitra fivoriana nandraisana fanapahan-kevitra de zay zany lizy hoe manaona marina ny amin'ny fanajana satria lalam-panorenana le resahana lalam-panorenana no mamaritra ilay hoe fisaraha-pahefana zay ndreatiana fa de mbola niporofony tompo-pahefana kehitriny indray zany fa misoratra ihany zay lalam-panorenana fa ny ataony zay zany lalana mipetraka zay zany lizy hoe mbola voahitsakitsaka indray zany mikasika an'izany na mifanajana zay ataontsika hoe fisaraha-pahefana zay voalaza ny lalam-panorenana zay de eo zany le hoe be ny zavatra mifamaofo moa zany ny eto amin'ny firenena tokony nanambahintsika androany fa no ny fangatahany manokana zany de raha pitso izy vao avy eto satria kasika indrindra zany raha-pirenena zany fa zany koa tsy mandrakana ny iresahana zavatra maro toy ny efa fanao ny fandarana toy ity paha-potoana voalohany de iresahantsika mamelabelarana ireo zavatra misy ny paha-potoana manaraka de ahafahan'ny mpieno ihany koa miditra mandray anjara ao anatin'ny fandarantsika inona no malaza inona no resahana mitodika any atsimo aloha zany no maso mpanara-baovao any atsimo azy de hoe any amin'ny faritra Tsimandrefana faritany Toliara amin'ny akapobeany iny zany faritany Toliara moa zany misy faritra maromaro mandrafitra an'lisy fa otsingaina manokana angamba le hoe Tsimandrefana faritra Orombe faritra Androy ary ny faritra Anosy fa somary miavaka kely fotsiny aty amin'ny faritra Menabe satria somary aty ambonimbony any inona ny any araka nefa natsidika hatramin'ny omaly ny resahana de hoe misy filakevitry ministre miteto faritra zany conseil des ministres décentralisé tanterahana tao Toliara omaly mbola any daholo moa zany ireo tompony ndraiky mpanjakana satria zany dia itoy amin'ny alalan'ny karazana fitokanana zava-bita sy atao hoe fametrahana vato fototra fanomboana asa fanatanterahana fotodrafitrasa zany lalana moa zany indrindra ao anatin'le izy saro dazaina makavana lizy nefa de ohatrany mibaribary mety no enatra ihany ny fahitana lizy amin'ny lafina anankiray nefa tena hoe sarotra ny ilasana le voambolana hoe enatra satria olona nomeny vahoaka fitokisana fahefana raha olombotendry izy raha olombofidy izy raha olombotendry izy de hoe neverina fa manana ny fahazamanao amin'ny fanatanterahana zany sotanterahana zany zavatra vitsivitsy ngamba no mariana ankoatran'ireo fanapahan-kevitra ny voaka tao anatin'izany filakevitry ministra zany ndriatiana de hoe filakevitry ministra le izy rehefa filakevitry ministra dia natao ho an'ny rafitra mpanantanteraka zany ho an'ny exécutif zany ary rehefa voatondra lalam-panorenana mihitsy zany ny fanatanterahana azy zay tarihan'ny filohan'ny republika miaraka amin'ny mpikambana amin'ny gouvernement zay tarihan'ny premier ministre ny tranga misy satria nozarainitra zaroa mihitsy zany eo amin'le fanaovana serasera le hoe filakevitry ministra le atao de raha ny sary hita aloha zany de mahita olona manao samboady eo anaty le izy zany hoe olombofidy zany de eo zany no manala sala be mihitsy hoe inona marina le tena natao filakevitry ministra le satria raha nitatitra tonga ny fampizarana sy nozaraina amin'ny pampalala vaovao de nisy ny fampitam-baovao nandraisana fanapahan-kevitra sy fankatoavana fanendrena tompona andraikitra mpanjakana ambony zany nisy nivoaka atao dia mazava loatra fa filakevitry ministra toy ny fanao rehefa larby eto Antananarivo eny amin'ny lampam-panjakana eny Avoloha na Ombotsotrohatra taloha no tena natao zany de eo zany lizy hoe oentina mivoaka ny faritra moa zany le filakevitry ministra de petraka zany no fanontaniana toy ny fanontaniana efa natao teo aloha ny amin'ny endriky le hoe tena voaja ve le fisaraha-pahefana na le séparation de pouvoir zany eto Madagasikara satria raha ny zavatra nitranga omaly zany araka nambara teo hoe ny filakevitry ministra dia sahaza sy tandrifina andraikitra manontolo ny rafitra mpanantanteraka na ny exécutif de gaga zany ianao hoe misy solomavambahoaka misy sénateur tafiditra ao anatin'ilay efitra fivoriana nandraisana fanapahan-kevitra de zay zany lizy hoe manaona marina ny amin'ny fanajana satria lalam-panorenana le resahana lalam-panorenana no mamaritra ilay hoe fisaraha-pahefana zay ndreatiana fa de mbola niporofony
tompahefana-kehitriny indray zany a fa misoratra ihany zay lalam-panorenany fa ny ataony ny ataony zay zany mihitsy ny lalàna mipetraka zay zany l izy hoe mbola voaitsakitsaka indray zany mikasika an'izany a na mifanajana zay ataontsika hoe fisaraha-pahefana zay voalaza ny lalam-panorenana zay de eo zany le hoe fa hoana izy ty izy ty zany ohatrany hoe azadiny fa io lalam-panorenana io de nampitona-kehitriny no namolavola sy nandrafitra ary nandroso azy ho ano amin'ny fitsapahake-vahoaka da mitondra 14 tsy resahana tsony ny fombarinetana nanomanina sy nanatanterahana sy nanaovana zany fitsapahake-vahoaka zany tamin'izany fotoana zany 14 fa ankehitriny zany aty amin'ny 12 taona teo arina de io mbola mitohy lay ataontsika hoe mitohy sy mibaribary toy ny vahiakandrana zany a lay efa nososena zay ataontsika hoe lalam-panorenana tsy fanajana zany voalazany lalam-panorenana zany de jerena fotsiny ve lisa ahoana de eo zany le mahatonga liay aho iverenantsika rehefa avy eo faharoa ny filakevitry minisitra tsy hoe kory voasambany nisy ny tanterahana ivelana Tananarivo fa raha tokony izy moa reny zany anaty lapam-panjakana na tranom-panjakana no nitanterahana an'le izy de lasa tany Toliara le izy zany nitanterahana de eo zany zao mbola mprofo anankiray indray mikasika ny décentralisation hoe tsy manana tranom-panjakana ve satria raha ny hita aloha zany de hotely a za aloha ohatrany tsy nahafantatra hoe hotely mpanjakana le izy fa amin'ny ankapobeny ny hotely de any tsy miankana zany io ny zavatra tanterahana makasika ny raharam-panjakana zavatra ny dinihana de raharaha sy asa-panjakana nandraisana fanapahan-kevitra de makasika ny raharaha fampandehanana zay hoe any fanjakana ny toerana ny virina de any anaty hotely le hotely a mety hiteny hoe mba fandraisana ataontsika hoe anjara biriky ny ty amin'ny faritra de mety tsisy mbola mahafantatra mantsy hatreto satria mbola anatin'ny fikaroam-baovao tsika hoe maimaimpona ve le hotely nampiasaina tamin'ny nanaovana ny filakevitra minisitra io sa misy sandaharabola de ohatriny napetranona zany filakevitra minisitra zany ny trano fotsiny eo ny efitrano malalaka io fa ny am'ireo ataontsika hoe tsaky sy goka zay ina moa zany filaza azy goka sy tsaingoka zay le izy nentina nandritra n'izay le ataontsika hoe fotoana nyvoriny zay zany hoe ny rano nosotrona mety kafe io mety dite io mety ronono mety ranom-boankazo ny mihoatran'izay tsy ferana sy ny ataontsika hoe ny zavatra nampiasaina teo a mety hoe misy tsara sitrapo ve nanome an'le izy mbola ady hevitra ihany koa zany hoe ny fanjakana de tokony andray zavatra hoe avy amin'ny tsara sitrapo fotsiny am'izao raha ohatra ka tsisy tambiny raha ohatra ka misy tambiny le izy de loza amina tambo mihitsy no mitranka amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena zay ohatrany mahabe resaka be moa zao any ivelany any hoe Donald Trump rehefa nitsidika tamin'ireo firenena aziatika anankiray any arabo moa zany de hoe nomena fiaramanidina tena faran'zay raitra mihitsy hoe io eto anareo any tena fiaramanidina faran'zay raitra misy miosy-bolamena ny ao anatiny seza iny tena de miteraka devitra be any atoerana moa zany izy fa iny ary andro zareo fa nitsiketo zany nyveriny hoe ny tia natongavana ao anatin'ilay fanamariana hoe fivorinana atao tany amin'ny hotely mety ho misy anatsotsotra resaka amin'aty inona ny problema zany misy efitra malalaka afaka ny vorino na hotely na tsy hotely io a tsy any mihitsy amin'ny problema tena problema be le izy raha retena tsy voandroantsika ny resaka naty hoe décentralisation efa tany amin'ny taona roa rehefa andoandoan'ny taona roa de any amin'ny 2004 ny fandraisana zany fitsanram-pahefana zany de tsy manana foto-drafitrasa mihitsy ve zany le faritra hoe ny gouvernorat misy gouvernorat any faritra tsy mandrefana tsy manana efitrano mihitsy ve zany efitrano ivorina hoe efitrano malalaka mba ahafahana mampiatrano tokony miaina zany nge le mpitondra fanjakana mba ahafahana manapahita fanapahan-kevitra hoe zao ve ny zavatra misy aty amin'ny faritra na trano tsy zarizary io fa tranom-panjakana tokony nampiasainy zany nanaovana an'le fivoriana naovana filakevitry minisitra fa de mbola nibaribary indray zany manoloana le zavatra nitranga tamin'ny maly fa hoe ny vola misy fa ny andaniana azy no tsy fantatra zay zany le zavatra misy satria raha vola za aloha tsy resy lahatra hoe maimaimpona ny fampiatranona atao anatin'le hotely sy ireo fandaniana zay nateraka zany fa tsy resahana zany ny efitrano fatoriana hoe natory-taiza sa hoe samba naka minisitra anankiray reo tompony andraikitrim-panjaka chef de service na ny chef de division na sy ny sisisa solotena-panjakana na reo directeur régionaux sy ny sisa de hoe andao ianao matory aty aminay
mba tsy miala zany le hoe mba nofana trano amin'ny hotely fa raha sandaina gny zany miaraka amin'ny ofan'ny fiaramanidina zay nitondra zao ny fanjakana tsy manana fiaramanidina azy manokana vo ifidy angamba ho an'ny miaramila ividy roaplanina anankitelo satria raha mba nisy roaplanina anankitelo amin'ny miaramila afaka nampiasain'ny fitondram-panjakana zany andehanana hitondranareo membre ny gouvernement makany raha ohatra ka ny faniriny maro de mba nizotra tamin'ny lalam-pirenena fahafito izy mba ahitana izy ireo iainan'izy ireo ny fijalian'ny olona mampiasa n'izany lalam-pirenena zany de iverenana ihany le izy hoe raha tena nizotra raha tena nandeha raha tena miodina raha tena miaina le atao hoe décentralisation na fitsindrara-pahefana raha tena Syridanie de tsy tokony reny zany ny endrika iseony fa zay zany le izy hoe tsy miaina lavitra ny zavatra ny hoe iainan'ny olona ny ainan'ny mpitondra fanjakana eto amintsika ny atsika zany mbola ny amin'le blingy de mbola ampiana blingy de mbola ny oera de mbola ampiana oera de mbola fisehoana de mbola ampiana fisehoana endrika ivelany manjelanjelatra zay tsy miaina ahoana moa no andeha amin'ny laona ny fandraisana fanapahan-kevitra zany ao anatin'le izy satria tsy miaina an'le izy tsy miaina ny ainan'ny olona inona le ainan'ny mponina lalana ratsy rano tapaka jiro de vestage fotodrafitrasa tsy zarizary amin'ny lafiny maro zany zay le zany tokony tany amina trano-panjakana efitrano malalaka de miaina izy hoe zao ny zavatra misy aty de mety misy fanapahan-kevitra mifandraiky am'izany fa tsy fanapahan-kevitra hafa hoe anao téléphérique anao flyover anao ino tokony zay aloha zany faro eo am'le fandraisana ny fanapahan-kevitra mifandehan'ny teti-bolam-panjakana de tokony ho hita ao anatin'ireny hoe mila alefany amin'ny faritra tokoa zay vola tokony ho an'ny faritra fa tsy ahoriny fitondrana foibe avokoa de tsy njarainy am'izay mapetipety azy sy am'izay hoe mahadia volana ny sainy sy izy hoe manoanoana sy le atao hoe mandokandoka mba tsy ilazana fa hoe misolelaka amin'ny fitondra fanjakana ny fanomezana l'izy am'le endrika atao hoe subvention zay nge le fisy amin'ny problema ao anatin'le izy resana moa zany fa hoe iainga aty atsimo ny fampandrosoana toatra miainga avany rehetrarehetra any zany le izy zay toerana andehanany nge resahana zany hoe miainga avy aty avaratra ny fampandrosoana makany atsinanana de miainga avy aty atsinanana ny fampandrosoana any atsimo satria efa cimetière de projet foana zany tuléary zany tsisy orinasa tsisy ninina tsy antsony lolona efa ny fahatsapana zany nge zay le izy hoe mila mipetraka amin'ny tany tsara zany ny tongotra fa raha vao tsy zay le zavatra misy de misavoamboana be le fanapahan-kevitra raisina de eo moa zany hoe isy fanamboarana lalana ngeo atao isy le lalana amin'ny RN10 zany mampifandray any Andranivory marapatonga any Ambovombe mampifandray ny hoe Ampani sy ny sisy reny district an'Ampani zany tsy maninona mihitsy za zao amin'ny teny ity zany anaovana lancement officiel le hoe fanamboarana ny RN10 raha nambara moa zany de ho atao tara ho atao goudron zany lalana zany raha mahita eo moa zany hoe vola ahoana satria zany daholo nge ny tena nila nandreny LFR reny loi de finance rectificative tokony ho hita ao anaty inona ny loharanom-bola anaovana lesy sonoa moa zany efa mipetrapetraka tsara ao anatin'le anamboatra ny ampandalana iny ohatran'izany koa ny RN13 zany de misy volapahany amin'ny volan'ny QMM le redevance zany eo anamboarana ny lalana Ambovombe Betroka ary ihany koa Betroka makatia iosy ny azo antoka aloha zany de hoe ho tapitapenana ny lavaka fa ny amitan'izany ho tara aloha mbola mety nofinofo zany rendreatiana satria efa nisy nanao fanamby mantsy ny tompona andraiky mpanjakana tamin'ny fotoanandro hoe tsy hanao politika intsony raha ohatra ka tsy vita zany ny RN13 zany betsaka ihany ny voalaza betsaka ihany ny resana atao anatin'le izy fa ny tena tsitsika tongavana hoe raha mba tena miaina amin'ny tena iainan'ny olona ny mpitondra fanjakana indrindra fa ny mpanatateraka mety ho hafa mihitsy ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra faro raha tena mahita maso satria le resantsika teo zany de hoe resaka hoe constitution aloha zay mikasika ny fanajana fisaraha-pahefana na ny séparation de pouvoir mbola mibaribary zany tamin'le endrika an'le Sehonomaly iny hoe ministre sy ny parlementaire miara-mivory ny constitution de tsy mamela an'izany mihitsy mitovy an'izany amin'le fanolorana larana premier ministre amin'ny alalan'ny taratasy ino moa zany ifandefasana no anolorana tolo-tsanarana fa tamin'ity fitondrany ity nketsy zany délégation mafonja be na député tonga any lampa-panjakana hoe ity le valopy misy an'le anaran'ireo mety au premier ministre iverinay satria régime parlementaire tsika amin'le article 54 tsisy mirarahana zany de misy miteny le fivorina nge efa vita tany Tsimbazaza sy tany anatin'ny fivorina tany Maronisy fa hoe ny solotenan'izy ireo no manatitra an'le dossier fa tena hoe roto be an'ny mpikambana manivany zany ataontsika majorité au niveau ny assemblée nationale
angeny tonga manatitra le taratasy any avoloa na any avoloa foana moa zany tato ato manotra ny arana premier ministre zany zao de efa manahirana be farany teo moa tao anatin'ilay fandarana manokana tao ana filohan'ny repoblika ny ray alahady tamin'ny tababolana folo andro teo moa zany misy an'le fanomezana toromarika an'le hoe avoay ny vadin'ny colonel Patrick teraka resa be mihitsy teo amin'ny tontolony hoe ahoana ihany mikasika an'ity fisaraha-pahefany ity satria lasa mitsabaka olona efa placé sur son MD zany efa hoe napetraka any amin'ny fonja ampidirina fonja vonjomaika no misy toromarika any amin'ny hoe avoay ny olona de sahirana be ny rehetra moa misy manazava hoe grâce ny mena grâce présidentielle sy zoan'ny filohan'ny république zany de manahirana be satria olona natao ao anatin'ny mpanao lalàna no miteny an'izy manazava zay mifanohitra tanteraka amin'ny ataontsika hoe paikady amin'ny resaka ara-pitsarana raha fitinina zany ataontsika hoe tary resaka tamin'ity androany ity de mibaribary tony vahikandrana indray ny tsy fanajana ny ataontsika hoe voalazana lampanorena fisaraha-pahefana faharoa de mbola profy ihany koa fa miembotra zay tsy izy ny resaka fisaraha-pahefana tao anatin'le izy hoe tsy mba afaka nampiasa foto-dravitra asan'ny fanjakana amin'ny napiatranona ny reny fivorina mifilakevitry ministre iny fotany anaty hotely zay azo antoka fa fandanina miopapana satria mety afaka ambany vidianana W mba afaka nanaovana tsaiko foto-dravitra asa kely na fanatsarana CSP na fampitaovana an'ireny ataontsika hoe hôpitaly manakaiky vahoaka reny ny vola fandanina tao anatin'ny amina resaka hoe déplacement amin'ny avion sy ny sara-piatranona tao anatin' zany rehetra zany satria raha ministre mandeha tsy izy rery fa tsy maintsy andeha ny garde de corps tsy maintsy andeha ny rehetrarehetra to zany no maika fa filohan'ny repoblika sy ny prime ministre samy ana toerana avokoa andeha aloha arahany reto doka vitsivitsy reto de miverina eto tsika miaraka aminao anatin'ny antso atarbe eny ary de zay no famantarana zay efecury zay zany fa tonga eto ny ampahapitoana manana oraray ny mpieno ahafahan'ny miantso verina ihany ny fepietra zany fa na pianao ny radio anao raha ohatra ka eo akaikeo anao ny miantso na ataonao ambany de misitaka kely anao mba hialana n'le mikikika be de manjaritseno ny zavatra ambaranao faharoa raha sitrakay mihitsy ihany koa raha mba miteny hoe avaizy anao le miantso mba ahafahan'ny teknisianina mamantatra hoe tsara ve ny fandraisana ny feo any amin'ny toerana misy anao mety avany amin'ny faritra anao satria manaraka ny webtop radio de akasitrahana mihitsy zany satria misy koa no WhatsApp zay ahafahanao miditra ankoatran'ireo laharana telo zay fa tao anatin'ny fampandraisana manana 2 minitra isaky ny mpieno mpiantso zany miditra raha nysitrakay moa zany de mba hoe tsy verimberina fa nefa akory raha tafaverina anao de tsisy olana mihitsy ny amin'izany rehefa misy aloha de oraisitsika ampitiavana izy rehefa misy anjo vonona ve mbola tsy tena vonona izy manao anandreo ny momba nyzany vary zany ry brito ohatra be de be ho nyzany varina faratsika zany aloha aloha raisitsika ry eny tompoko tapaka avy any aminao iny mety manandrana fotsiny izy hoe mahazo tsy mahazo tena laharana mahazo iny natsonao iny tsy laharana mahazo tsara mihitsy iny ny vady ny tombo 2,7 taona ny sanjato zany hoe fitombona zany fitombon'ny fanafarana raha toa ka tamin'ny tondage zany na ny pourcentage latsaka be an'izay tena ambany be mihitsy misy chiffre mihitsy moa nivoaka zany hoe tena tsika zany de miteny foana hoe mila maleo tena raha-tsakafo fa izy io mantsy inge tsy maintsy tenenina zany misy mahazo tombotsoa amin'io fanafarana vary io satria zany le izy mety hoe 10 ny anafarana azy fa ary zato déclarena mety zay ny le zavatra manahirana ao anatin'io miaraba tompoko iendre tompoko salama tompoko allo salama miarabanareo tompoko radio miaraba tompoko avaty États-Unis tonga soa États-Unis mahaino le resaka me brito tia hoe tsisy fanajanona lalam-panorena angamo natao atsaina moa izy ohatrany tsy natao atsaina zany iny raha natao atsaina andre izy ohatrany misy mpitsara toko manakana an'iny tsy mety nataonareo misy mpitsara ihany koa ve tsika am'izany misy mpitsara ve ny inona moa le anarana hoe fitsarana avy moa lalam-panorenana ohatrany tsy miteny mihitsy zalareo sa ve voky zavatra zalahy de mona fa efa nipiry moa zany nanomboka oviny lalam-panorenana mpanadzainy zay zany mba fanotanina manomboka oviny ary mba voazy ale olona nanao azy mihitsy tsy manaja azy mihitsy de sa mijery daholo mitazana mitehaka misasany merci président zay hitako zao le tam'le maly iny cravatte orange donany conseil des ministres samboady be rabe zareo conseil des ministres vity sa inona ary zany
nitovy fanontaniana tamin'ny Brito ihany teo ohatrany lalam-pandrenana zany lalàna zany natao hitsahana ho andry zareo tsy manaraka an'izany reo tsy mahagaga tsiny reo fa aleo fotsiny tenenina foana kosa ho le tsy maintsy tenenina fotsiny tsy ajainareo mihitsy de zavatra ty mba mieritreritra kely raha mba mieritreritra ndraiky manana eritreritra any ko ve zareo reo ohatrany tsy manana reo enatra izy aloha teo ny Brito ao anaty voambolanjareo ve hoe menatra ohatrany tsy ao sotrary misantatra ny antsotsika zany zareo avy any États-Unis izy maty zao isan'ny voizin'ny ataontsika hoe mpomba ny fitondrana amin'le hoe nasainy sy teny fa tsy tonga izy moa le olona resahany solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito tao Toliara voalohany izy moa le olona resahany filohan'ny mpanohitra eo anivon'ny anteny miaram-pirenena ary filoha lefitra ny anteny miaram-pirenena satria filoha lefitra fahafito de hoe nasaina izy fa tsy tonga atao anatin'le filakevitra minisitra de miverina amin'le fandraisantsika teo izy raha madiodio ny mpanatanteraka ny filakevitra minisitra de eo zany le izy raha tonga sy teny de hoe sy teny zany micautionné an'le fandikana lalam-panorenana mety zay le izy satria tsy mety zay ndray no voiziny hoe io fa tafajabaka atao ary nio ary fa nareo avany amin'ny fanoerana mihitsy inge manaiky le zavatra misy mety zay koa ngena afaka androitana liza raha ohatra ka zay ny fandeha afandray raha hoe misy fivoriana dinia satria resaka base tuliara any misy sy teny any tuliara mino fa mbola any izy misy lohandohan'ny mpitarika ny mpanohitra vitsivitsy fantatro fa ny tuliara am'izao fotoana zao hatramin'ny omaly inona no mety zavatra hitranga amin'ity anio ty na tamin'ny alina mbola mikaroka an'le vaovaotsika satria miezaka mifandray amin'ny anatoerana hoe misy dinika manokana ve tany mikasika an'ity resaka hoe base tuliara ty zay misy ny pour fomba fitondrana resin'ny asondian'ny filohan'ny republika misy ny contre de ny avany fanoerana ho amin'ny akapobeny nisy manao an'izany da aloha raha ny antso manaraky ty miaraba manatsy anao fanatsy sokola isany ndao ary miaraba salama mena zany bebe zavatra miseho de mena tsy resahako le détail be dehibe fefa fantatry ny fitondrana io fantatra ny andohany io potsisy teo de légaliser tsika lasa légal aloha izao na titsika na tsy titsika na halatra na inona fa légal ny tao lalàna misy eto inandero ny lalàna ratsy io fa zay aloha ny lalàna misy eto ny asese farany ambony namoaka hoe izy ary ny faninana tamin'ny teo ny fifaninana nanaiky le olona naogana efa io aloha ny eo telo taona sisa ny azy fanenano tiako andaniny amin'ny fotoana de zao aza manjely tsy mahazo milatsaka tsony zay aloha ny tenenina amin'ny olona tsy mahazo milatsaka zara raha misy an'izay indro manda fa izao kosa avelao izy anao zay hitongany azy eo aloha zany tsy midika hoe tsy mahazo miteny tsy mahazo mikritika sy nanina fa izao ajaina aloha izy sarotra be zany fa ajaina izy aloha zara raha misy hoe tsy mahazo milatsaka tsony izy fa izao ahoana ny fomba tsy hiverenany eo tsony zay zany satria aisako misy olona miantso hoe de izy tsy anaiky an'io mihitsy izy fa aty a 2028 ve de fa zany teneninao mihitsy aza manaiky an'izany raha rehefa tena manaty tsika miaritra tempona aza mitata aza mandany hery am'izao zany fa angoiny hery efa misy mpitondro de tsy hoeta de sy mboatymivanyo fa le fomba rehetra izy tsy maintsy hitady ny fomba rehetra de tsika koa mitady ny fomba rehetra andavana an'izay ary zany tsy mahamenaka fa olona mihaja be zany any international lafa mety misoutenir atsika am'izany itenitsika ny vahoaka tsy anaiky an'izany nanao injustice tsika anao tsy arovatsika safiditsika ary tsy manaiky tsika niny nitanga nity zay le hoe misy fotoana zany hoe tsy anekena tsony teo zao misy tsy famarina raha anaiky tsika de fa mitondra izy de tianina ndray hoe misy fotoana tanekena manaiky le olona misy fotoana lavela izy hitondra tena marina io le tena misanonapondeo hoe atabaisy izy basa mamaly tiky izy avelao izy kafa